amin'ny alahady faharoa ny pasika zao dia voasoratra ao amin'ny jaona fahafolo andimy voalohany ka mifarana hatramin'ny fahafolo. Episitiny filazantsara jaona fahafolo andimy voalohany hatramin'ny fahafolo. Rehefa eny zany voatsika milavi Jesosy. Lazaiko aminareo mamina dia mamina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valany ondry fa manarika ny fefa dia mpangalatra sy jiolana fa izay miditra amin'ny vavahady mpiandro ondry ary izy no vohanika amin'ny vavahady ary ny ondry ny hainy feo ary izay ondry tokoa dia mitsoiny amin'ny anarany hafa ka entiny mivoaka ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy dia mialoha azy ary ny ondry manaraka azy satria mahalala ny feony ary ny vahiny tsy arahy fa hamosirana satria tsy fantany ny feony vahiny. Zany fanomarana izany no lazay Jesosy taminy nefa tsy azo zay zavatra lazay taminy. Dia hoy indray Jesosy taminy lazaiko aminareo mamina dia mamina tokoa zaho vavahady ny ondry mpangalatra sy jiolana zay rehetra tonga taloha fa tsy ny haino azy ny ondry. Zaho vavahady raha izaho namirany olona dia ho vonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo haniny. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hanomboka ary handringana. Zaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny vitany. Iray maso manamasinana ny famahinana mitelinao ny famahinana. Amen. Ry kristiana hafa fanoharana lehibe no nomeny Jesosy atsika fanoharana ny amin'ny zanak'ondry ny valo sy ny mpiandro ondry. Raha maheno ny teny Jesosy siketo dia tsapa tokoa fa Andriamanitra no manao ny fanoharana satria fanoharana maharitra mandrakizay tsy mety ilany rehetra maharitra amin'izao andro miainantsika zao ny mbola velona izany fanoharana izany. Fa maninona koa ny mpianatry Jesosy no voharina amin'ny ondry sy izay olona manaraka azy. Jesosy ny mpiandro ondry, sika no ondry. Raha tany antsinitsiny Madagasikara tany zahay dia nanontany olona hoe manino ianareo no misona amin'ny ondry fa tsy ondry satria zay manko no matetika fanoharana melantsika eto zany ampitahana zanak'Andriamanitra sy zay ivelan'ny vala.
dia namaly ahy ilay zay hoe ny ondry rehefa atao sorona tsy mitaraina fa andao feoboana fa raha osy na kisoa no vonoina dia tabataba leraka ny fotany a zay vao vita ny famonoana azy hoe zay ny antony amin'ny fidianan'olona moa zany a ondry no atao sorona amin'Andriamanitra na atao sorona amina zavatra atao fa tsy mba osy matetika koa zay zany a hitatsika atao ny Baibily fa ondry foana no atao sorona zanak'ondry no nalaina tao amin'ny Exodosy rehefa nandeha ny zanak'Israely hiala ny tany Egypte fa manino ary ny osy raha jerentsika amin'ny kisary ny osy sy ny ondry mitandroky ny osy marangitra fa mitandroky ny ondry miforitra zany hoe misy fahalemena ao anatin'ny ondry mila lasa ondry zany isika olombelona vao afaka hanaraka an'Andriamanitra ahoana nefa mihalasa ondry atsika satria tsika dia mpanoto hoe osy tsika zany ilay tandroka no arina aminay ota zay mameno atsika tsy maintsy folana zany ilay ota miala amin'ilay fizahozahoana manetsy tena ary manao sorona amin'Andriamanitra zay tsika vao lasa ondry zany hoe manaiky ho vonoina isika ho an'Andriamanitra fa inona no vonoina tsy voatery ho tenatsika koa fa ilay fizahozahoana ao anatsika hoy apôstôly Paoly raha nanambara tao amin'ny Galatiana toko faharoa jerentsika vetivety Galatiana toko faharoa andiny faharoa tsy maintsy mifaty isika mifaty ao amin'ny Kristy zay vao velomina indray ao aminy ka Jesosy no velona ao anatsika fa tsy isika intsony zay ny fahafatesana lazain'ny apôstôly Paoly zany hoe miala amin'ny fizahozahoana fa raha mbola eo zay fizahozahoana zay amin'ny fiainatsika dia be dia be olana olalovantsika ity an-tany le teny amin'ny teny frantsay hoe je suis io no anisany manimbatsika zay tsy maintsy vonoina tsy zaho raha ohatra ka manao asan'Andriamanitra isika mitoroteny tsy zany no mitoroteny fa ny fanahin'Andriamanitra raha mamoaka fanahy ratsy amin'ny anaran'i Jesosy tsy isika no tafavoaka ilay fanahy ratsy fa Jesosy sy ny anarany zany hoe maty ilay mahasika atsika Jesosy no velona amin'izay lalana rehetra handehanantsika no vetivety teny Frantsa dia nisy filaharabe nanaovana hoazy le journaliste Charlie Hebdo zay maty film sasany dia inona ny mpakarita noentsika je suis Charlie zany hoe vonoina le mahasikasika fa dia miaraka amin'ny Charlie ny fotoana zay koa tokony ataontsika kristiana manaraka an Jesosy vonoina mahasikasika fa Jesosy no velona ao anatsika zany hoe je suis Jésus zay zany tokony manjary fitenitsika mpakarita hoentsika kristiana isanandro ary eto dia atao teny frantsay izy satria mba hatsikaiky sady ohatran'ny mahagaga le teny frantsay
fa ny verbe être sy ny suivre dia mitovy ihany amin'ny teny français amin'ny première personne du singulier. Je suis Jésus. Zany hoe tsy misy tsony mahay izao aho fa dia manaraka Jesosy aho zay tondrany ahy. Ary rehefa jerentsika fa ny mahatonga ny olana zay misy eo amin'ny fiainantsika olombelona dia io Jesosy io. Zany hoe tsy afaka mandefitra fa za ve dia atao an'izany tsy ekeko zany. Zay no Jesosy. Fa raha mivaitsika zay hoe i Jesosy ve manaiky atao an'izany. Zany hoe Jesosy zany tsika maty le mahaitsika tsika. Jesosy ara nanaiky faty amin'ny olombelona rehetra ka maninona tsika no tsy afaka handefitra amin'ny vaditsika ohatra, amin'ny zanatsika, amin'ny namantsika zay nanao zay tsy mety tamintsika, amin'ny havatsika. Raha apetratsika lalandava fa Jesosy no ambony, Andriamanitra no ambony fiainantsika rehetrarehetra. Je suis Jésus. Apetratsika foana zay fanontaniana zay sanandro dia mety manova zavatra lehibe amin'ny fiainantsika, indrindra amin'ny fiainana kristiana. Ary zay koa ny sarihako ny fiainam-piangonana indrindrandrindra. Matetika eno miady ny fiangonana ary, miady ny komity ary, satria mbola mbola tsy maty le Jesosy, mbola velona le fizahozahoana. Fa raha ny asa manoloso ny asan'Andriamanitra no ataontsika aloha sy ambony zavatra rehetra dia ho foana zany ihany zany, na eo am-pivadina, na amin'ny fiainam-piangonana, na amin'ny fiainam-pirenena. Velo ny zanak'olombelona satria tsy te homonjy fa te homosy. Zay ny Jesosy te hanatandroka nefa tsy mety zay raha hoentsika manatona an'Andriamanitra. Fa tsy maintsy volatsika mitandroka io amin'ny pahalemena manantonana Jesosy Kristy, amin'ny pahatsorana. Aoka vonointsika ny fizahozahoanao antsika fa i Kristy no miloazitsika amin'izay lalana rehetra andehanantsika rehefa. Rehefa dinihina lalana le teneko dia sarotra ihany mandritra hoe inona no ambany izao olana izay tena lana taon Jesosy zao. Hoy izy, rehefa tonga ny mpiandrondro dia hiditra mivavahady izy, voary vavahady dia handeha mialohan'ny ondriny izy, ary ny ondriny mahalala ny feo ka hanaraka azy. Ohatra ny hafahafa le zany raha tena mba tany ambanivohitra ihany mba niandro ondry sy miandro osy, fa ny ondry sy ny osy tsy maintsy karavasina mitobay rehefa miady anazy mba handeha le ondry anaraka ny lalana. Eto ny an Jesosy izy no mandeha fa ny ondry no manaraka azy. Zany hoe tsy manera atsika Jesosy hanaraka ny lalana, fa anjaratsika no mahatsapa fa tiatsika izy. Henitsika ve le feno Jesosy miantso antsika isanandro ampitiavana. Reny zanaka, efa nahafoy ny rako ao anareo, nahafoy ny tenako anareo, nomeko anareo fahasoavana sy fiadanana. Moa ve henitsika zay feno Jesosy zay, ka vonona atsika manomboka androany tsy hitenitsolo hoe je suis ratsiambahotry na ihany fa je suis Jésus. Rehefa misy olona manafotoana atsika eo mako tena andalovatsika fotoan-tsarotra indrindrandrindra. Jésus ve tsika mifotoana isany tena tsika no tafotoana. Ataontsika mbola malahelo tafotoina dia mbola tsy Jesosy tsika zay fa mbola ilay izaho no eritreretintsika tsy ao le maha kristiana fa aoka tsika manaraka ny lalana. Tsy tokony hisy alahelo intsony amin'ny fiainan'ny kristiana satria fiadanana ny tompontsika. Ka raha mipetraka ao anaty vala isika satria zay manko apetraka eto misy vala mipetraka Andriamanitra dia ao anatin'io ny ondriny. Fa ina ny vala ny fiainantsika rehetra zao, didin'Andriamanitra no vala. Ny fiainam-piangonana
vala. Tenin'Andriamanitra zay mivala hiandrasan'ny ondriny mandram-piveriny Jesosy. Be dia be hoy izy nefa nania zay efa tsy ao anaty vala intsony. Nefa ny famindram-pony rehefa miverina izy dia mbola mitadiava zay efa nania. Ka ao isika zay ao anaty ny valan'i Jesosy zay irehareha sy mifaly satria miandry azy amin'ny mpilaminana. Raha isika moa ny anatin'ny very zay tadiavana zay tsy fantatra ny hoe na ho hita zay na tsy ho hita fa ny ao ambala kosa dia sura 100% fa tsy maintsy ho hitan'i Jesosy rehefa miverina izy satria mipetraka ao anatin'ilay vala dia ilay vala efa napetraka Andriamanitra ao amin'ny teny masina sy ny fiainana zay natokany ho antsika. Ohatra raisitsika fotsiny amantarantsika hoe mbola ao anaty vala isika. Misy foana fanontaniana petraka hoe didy voalohany aza manan'Andriamanikafa fa izao ahy. Dia rehefa anontaniana hoe inona ny hevitra izany tsy maintsy atahotra solontian'Andriamanitra isika ka hanao azy ho ambony ny zavatra rehetra. Ataontsika ambony ny zavatra rehetra tokoa ve Andriamanitra. Eo zany no hitsapana ny finoantsika indrindra amin'ny fiainana aty amin'ny tany zay efa mandroso. Dia be ohatra ny miasa lahady nefa anompoanan'Andriamanitra io andro. Nefa raha mino isika ka hoentsika nampavaka izany andro izany fa an Jesosy mety homen'Andriamanitra asa tsaratsara kokoa moa ny asa atao io aranao hahafahanao manompo azy amin'ny alahady. Tokony ho saizany isika hamonina an'ilay Jesosy an'Andriamanitra. Zany hoe saiza isika raha tena mety tokoa hiala amin'ny asantsika fa hanompo an'i Jesosy. Zay fitsapana mazamazana zay sa vetsika hamela ny zavatra rehetra zay mahafinaritra antsika amin'ny andro sabata fa hatokatsika ho an'io Andriamanitra zay tompontsika io andro io. Be dia be tsika mivavavavaka amin'Andriamanitra rehefa sahirana ohatra tsy anasa Andriamanitra nomeo asa ataovy tafiditra ny examen ataovy an'izao. Ohatran'izay koa rehefa maka visa be dia be mivavavavaka ataovy mba tafita any an-dafy an Jesosy. Rehefa tonga aty an-dafy hadino Jesosy. Firy amintsika malagasy zay mivavavavaka zay visa zay ohatra no mba miverina ny ampianona rehefa tonga aty an-dafy hadino Jesosy. Satria mitsiry indray le tady. Rehefa problema ihany dia modimody kely rehefa avy eo maniry indray le tady konosy. Nefa ny tompo dia mpamindra fo amintsika. Mamela antsika lalan-tafy izy ary tsy manadina antsika. Atokany ho azy ilay zanak'ondry tsy misy kilema atao fanatitra ho azy ny fahalementsika. Atao fanatitra ho azy zay zavatra rehetra momba antsika. Atao Kristy no iainantsika amin'ny maha-kristiana zay. Raha ny fiainana ny iainan'ny kristiana tamin'izany andro izany indrindra tamin'ny andro njakany amperona Romana dia fijaliana tena mafy be. Satria zay kristiana tratra dia endahana ny mokony fa tsy ena ny azo fijaliana ampinanina liona zany ny zavatra miaina ny kristiana tamin'izany andro izany. Isika nefa milina libra tsy misy fehifeha tsy misy fanakasakanana hanatona Jesosy. Aoka zay fahasoavana nomen Jesosy atsika amin'izao fotoana izao zay ho afaka manatona azy amin'ny fahalalana manaraka ny feo mba ho raisitsika sahala amin'ny fahasoavana ka hitomba ao anatsika ny finoantsika handray ny feo Jesosy toy ny ondry izay miheno azy. Ka hanana anjara lehibe sika amin'izay andro zay rehefa tonga ety an-tany izy hanavitra ny olony rehetra. Koa makahery antsika ampinoana apetratsika
lalandava foana le fanontaniana hoe est-ce que je suis le Christ Jésus sa mbola izaho foana mipetraka mbola mizahozaho ve mbola mena fahotana ve sa ao anaty valaka efa miala toetra rasy taloha sy fahalemena ka hanaty an Jesosy ninonina zavatra mitano zay manko le hira zay voaniraintsika vao teo na honoana na anahoana dia mpanompo tsy hiala azy fa hanompo azy foana ka ao isika mba hatsiaro Kristy koa zay mijaro atsika amin'ny fotoana zay mahasarotra ny fiainantsika ary indrindrandrindra moa rehefa mahazo fahasoavana koa eto am-pamaranana dia maniry atsika mba metraka foana zay fanontaniana lalandava zay amin'ny fiainantsika indrindra maha-kristianatsika fa mety avaolana lehibe amin'ny fanaranan Jesosy ny fanontaniana hoe est-ce que je suis Jésus amin'ny sensiny anankiroa na le verbe suivre na le verbe être nengany ny fanahy masina mitahy atsika ankahiry atsika lalandava riavana amin'ny fanompoana Jesosy fa fahasoavana foana no azotsika raha manaraka ny lalana sy mipetraka ao am-balana nahitra mandray zavatra sy fanahy masina zay hatramin'kalao indrindra ka ao anak'izay O femininitety n'Andriamanitra dia ataontsika mihira fa